Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Laza ny anokatra adevitra momba ny antsinan lalam-panorenana indrindra ny andininy fa 7 erajonary-mampianana nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo. Tsy tokony sakana amin'ny fanaovana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taonina 2024 nefa izany. Nivoaka nanomboka androany taonivon'ny banky foiben'ny Madagasikara manerana ny nosy ny vola taratasy vaovao arivo, 10, 900 ary 100 ariary. Manahy sahady ny mpikirakira vola madinika amin'ny mety isin'ny vola sandoka. Mila midiny ifotony ireo mpitandron'ny filaminana mba hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara hoy ny solombavamboaka voafidy tao arivony mambo faharoa. Mitombo isan-taona ny mpitandron'ny filaminana saingy tsy hita mivaingana ny vokatra izany. Manon ny fitsonjovana ny mpiarabelona ny ao anivo ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary na azo tombony tamin'izany ireo mponiny tamin'ny komuna ambanivohitra Mermandroso. Maresaka iraisam-pirenena roa herinandro tao ny fandalovan'ny ouragan Irma tadidomidoza vaovao antsoina hoe Maria indray ny Karahiba. Miantso ny rehetra tsy hivezivezy sy hijanona an-tranon'ny prefet any an-toerany. Nandedinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra. Indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Tontolon'ny politika avy hatrany lazany manokatra adevitra momba ny fanitsinan'ny lalam-panorenana indrindra ny andininy fa 7 erajonary-mampianana nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo. Tsy tokony ho sakana amin'ny fanaovana fifidianana filoham-pirenena taonina 2024 anefa izany. Hiandra Arson. Nolazan'ny filoham-pirenena nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo fa tokony hisokatra ny adihevitra amin'ny fanitsinana andihan'ny 7 amin'ny lalam-panorenana. L'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est religieux. Car c'est le ça, 30 jours au moins, 60 jours au plus. 30 jours, ça, on ouvre l'élection. 30 jours. À ce moment-là, 30 jours au moins. Ici, nous, ici, oui, tout cas, on a 60 jours. 30 jours au moins. Farafakir 30 jours. Ao anatin'ny 24 novembre ka hatramin'ny 24 décembre tokony hanaovana élection. Vita ve zany? Efa voalaza ny andininy fa 120 amin'ny lalana fehizoro momba ny lalam-pifidianana izany raha nambaran'ny filoha-hevitry ny Voamera Malotena misahana ny fifidianana. Tsy tokony sakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 sy 2024 ihany koa izany satria efa misy mipepetra mazava lazain'ny andininy fa 7 amin'ny lalam-panorenana. Raha tena manaraka ny voalazan'ny andininy fa 120 ao anatin'ny lalàna fehizoro mitondra ny lalam-pifidianana eto Madagasikara tsika dia mila 12 andro ny senia aorian'ny latsabato no amoahana ny vokatra vonjomaika. Aorian'ny fivoahan'ny vokatra vonjomaika menga avy etỳ amin'ny senia dia omeny io andininy ao anatin'io lalàna io 12 andro ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana hamoahana ny vokatra ofisialy. Raha ny fiodinana voalohany tsy mamoaka filoham-pirenena
tsy maintsy manao fihodirana faharoa dia mitovy amin'izay ihany koa raha ataony kady zany dia eo amin'ny 50 andro eo no ilaina ahafahana mametraka filoham-pirenena vaovao miainga avy amin'ny vanim-potoana ny fandatsam-bato any amin'ny fihodinana voalohany. Raha io kajikajy tsotsotra nataontsika teo io zany zao a dia raha isy ny fihodinana faharoa dia tsy ho tratra mihitsy amin'ny vanim-potoana ny faha-20 ny volana janoary 2024 izay vanim-potoana ahataperan'ny fepito-ampiasany ny filoham-perinasa ankehitriny ny ho fametrahana n'izany filoham-pirenena vaovao zany. Voalazany andininy faha-7 sy ny faha-7 amin'ny lalam-panorenana ny fanazavana ny momba an'izay fa voalohany raha milatsaka ho fidina ny filoham-pirenena-perinasa dia ny filohany anteny meran-doolona no mandray sy misahana ny andraikitry ny filohan'ny repoblika andraikitra andavanandro ny filohan'ny repoblika mandra-pipetraky ny filohan'ny repoblika vaovao. Raha misy ny tsy fahafahany filohan'ny anteny meran-doolona io dia ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta iray manontolo indray miaraka no mandray ny andraikitra andavanandro ny filohan'ny repoblika. Amin'ny mpanara-baovao maro tsy mifanitsinana lam-panorenana izay tsy maintsy andanena volabe no mamaiky fa mifampitaovana ny CENI sy ny fitsarana avy momba ny lam-panorenana anafanganana ny fikirakirana izy ireo ny voka-pifidianana. Kajikajy politika hafa no tia napetraka amin'ny tefanikafan'ny filoham-pirenena ady hevitra momba mifanitsinana andian'ny sasany amin'ny lam-panorenana ity raha amin'ny fanambarana avy amin'ireo firaisamonim-pirenena toy ny sefafi sy ny antoko politika mpanohitra. Mandray vahiny namana mpanao gazety Andry Raharson ndraitsika amin'ity alina ity hamakafaka tontolon'ny politika eto amin'ny Cool TV ao anatin'ny vaovao miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao efa niresantsika teto ihany mahakasika ny hoe fikasan'ny fitondranana anovana lam-panorenana tamin'ny herinandro lasa teo niona tamin'ny mpanao gazety ny filoha tamin'ny sabotsy niresaka mahakasika an'izay fanovana zay ve izy anisan'ny zava-dehibe tokoa raha ny fahitana n'ilay hetsika nataon'ny filoha zany izay hoe fampiresana tamin'ny mpanao gazety izay dia tanjo ny resaka fanovana lalam-panorenana na fantsina lalam-panorenana io ny tena hoe tiana ampitaina tao anatin'izany. Ny resahana tamin'ny herinandro raha teo tsika dia leo andininy fa 9 izay milaza ny hoe tokony alan'ny filoha 80 andro mialohan'ny fifidianana zany no niresahana teto. Nilaza moa filoha tamin'ny fionana io fa tsy izay loatra ny tena tinovaina ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny 7 le 7 io dia milaza an'ilay hoe ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony atao 30 andro farafahakeliny ary 90 andro farafahaelany zany ny mialohan'ny ahataperan'ny fepitona anaovana ny fepitona iasan'ny filoham-pirenena. Ino ny antony eritreretina hoe mahatonga anazy hoe tsy mety ho andiny fa 7 io? Tsy mety ho andiny fa 7 io aminy satria tsy ho totosa ao anatin'ny 90 andro io ny fifidianana. Raha ohatra ka misy fifidianana voalohany, fihodinana voalohany dia raha isy ny fifidianana fihodinana faharoa. Raha isitsika tsotra araka ny nambaran'ny vice-président an'ny CENI teo tamin'ilay fanadihadiana hitantsika teo aloha teo dia nanambara izy fa tsy tokony ho sakana izay hoe nambaran'ny andiany fa 7 na lalam-panorenana izay hoe 30 andro nanaovana an'io fifidianana io. Raha ohatra aza ka nataony teo amin'ny CENI zao le fanisana teo zany nanao karazana tetiandro kely izy teo mikasika an'izay hoe fifidianana izay fihodinana voalohany sy fihodinana faharoa izany hoe misy an'ilay hoe 5 andro voalazan'ny lalàna lay loi organique moa zany 2012-005 ao amin'le andininy faraiky amin'ny 20 nambarany teo le hoe manany 5 andro andray koa ny fitsarana avo mba lalam-panorenana moana le hoe tena hoe vokatra farany zany ofisialy an'izay fifidianana izay dia nambarany teo amin'ny anivon'ny CENI isika teo fa tsy hoe tsy mitombo an'izay satria mazava be hany mbola nambarany andininy fa 9 ao amin'ny lalam-panorenana ilay milaza le efa neotsika teto hoe ny filohan'ny anteny meran-doolona no misolo toerana manao ny asa andavanandro ny filoham-pirenena. Raha mirotsaka koa ny filohan'ny anteny meran-doolona dia ny gouvernemanta
collégial ny fitambarana gouvernemanta zany hoe lasa misy président kely roa amin'ny telopolo zany eto amintsika akoatra ny premier ministre araka amin'ny telopolo tsy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay zavatra zany napetraky ny filoham-pirenena hoe ady hevitra zay moa nambarana azy hoe sokafaka ho ady hevitra raha nanontaniana izy hoe tena novany lalam-pandrenana io ve ianao dia ozy izy hoe za tsy nilaza an'izany aho fa manokatra an'izay ho ady hevitra mahakasika an'io hoe fepotona lazay ny 1970 averintsika tsara le 1970 ao amin'ny lalam-pandrenana dia miteny ilay hoe 30 andro farafakeliny ary 30 andro rahabe indrindra mialohan'ny fahatapera ny fepotona iasan'ny filoham-pirenena amperinasa no tokony hanaovana ny fifidianana zany hoe raha manana eritreritra ny anovan'io artikla fa 70 io ny filoham-pirenena araky ny fandinihan'ny mpanara-bavao sy ny mpanao politika maro dia tokony any amin'ilay hoe fanaovana défi angano tokony atao ampitaovana mena fitaovana ny eo anivon'ny génie sy ny eo anivon'ny haute cour de constitutionnel na fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba ahafahany manena mampiena ilay fotoana voalazany lalàna amin'ny fanambona mbokatra zany amin'ny fikarakirana amin'ny vokatra raha tsy ohatritsika zao tamin'ny frantsa 12 andro teo fotsiny dia natao ny fiodinana faharoa lay lazainy lalàna atao amintsika zany hoe 10 andro zao le ao amin'ny article fa 120 amin'ilay lalàna lalam-pifidianana le hoe ikarakarana ny voka-pifidianana raha 10 andro ny ansiany 10 andro ny amin'ny fitsarana avo manina raha omena hélicoptère reo mena hélicoptère isaky ny commune 10 mena fitaovana ary fomba 10 arivo azafady fa 10 eo amin'ny fifandraisana ahafahana mampita ny vokatra angana dia amin'izay tsy hipetraka olana mihitsy ilay nambara hoe olana ao amin'ny 1970 lalam-pandrenana satria raha manova ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy misy référendum atao dia référendum mihitsy zay indrindra voalazanao David ary vola io maninona raha entina anaovana défi tsotra netany anko anao mba reharehany mba tokony reharehantsika malagasy any koa ne zany ny any Côte d'Ivoire zao ny olona amin'ny fifidianana efa mampiasa efa fifidianana biométrika ny ampiasaina ny eto amintsika ve resaka fepotona zay efa ndijany tsy manana android izy tsy misy réseau eto amintsika reo commune reo tsika manana permis biométrique manana zavatra maroatra zany tsy inona no tsy ampitaovantsika an'ireo olona mpikirakira ny voka-pifidianan'ireo noho izay andamy vola amin'ny fanaovana fitsapakevim-bahoaka mikasika ny fanitsiana lalam-pandrenana vola tokony lanina amin'izay omeo an'ireo tonga an'ilay fepotona hiena zany raha hoe 10 andro mety ao anatina ray volana ane dia mba vita koa ny fiodinana voalohany dia mba ohatr'izay koa ny raha misy ny fiodinana faharoa dia tratra tsara tsy olana zany la hoe le hoe fepotona lava ahafahana manendry an'izay filoham-pirenena vaovao inona zany ny fiantiana ampitaina ampijery ny fiantiana ampitaina ampijery aloha dia tsotra ihany koa hoe iny tamin'ny asabotsy iny fionan'ny filoham-pirenena tampanao gazety iny dia filazana fa hirotsaka izy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka amin'ny fomba tsy ofisialy ankasitrany ianao va inteto amin'ny sampana fampalalam-baovao dia amanaraka indray zany ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia nivoaka nanomboka androany teny anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara manerana ny nosy ny vola taratasy vaovao arivo 10 roanjato ary 100 ariary manasa ady ny mpikirakira vola madinika amin'ny mety fisian'ny vola sandoka fanadina tamin'ity androany ity no navoaka ny andiany faharoa amin'ireo vola vaovao hanoloana tsikelikely ny vola miasa eto amin'ny firenena malagasy ariary 100 roanjato ariary 500 ariary ary arivo ariary io andiany faharoa io tsy tahaka ny fampahafantarana tamin'ny famoahana ny andiany voalohany amin'ireo vola vaovao vitsy ny mpanao gazety no nantsoina naka sary sy nampahafantarana ny mikasika ireo vola vaovao ireo fa mitam-baovao avy amin'ny banky foiben'ny Madagasikara no nahafana nahazo ny sarin'ireo vola vaovao ireo toy izao ny resaka antaribita amin'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny banky foibe androany raha nanontaniana ny antony sy ny fanavana tamin'ny fanomezana vaovao ialana tsy indrindra fa tena somary rotoroto kely le fikarakarana an'le point de presse teo fa saika tsy misy le izy dia tsy tao anaty liste nareo mifandamina kely zay tao ampiasana dia tao anatin'le tsy tratra tao anatin'le liste nareo satria terikely le trano andraisanay journaliste teo zany
Arak'izany, ho an'ny olon-tsotra manay sady ny mety fiparihan'ny vola sandoka ny ankamaroan'ny mpivarotra. Ny tsy fahafantaran'ireo vola ireo sy ny zava-nitranga fotoana vitsy tao aorian'ny fivoahan'ny vola vaovao, 4 ariary no mihoatra no anton'izay hoy ireo nanontaniana. Le vola vaovao aloha tsara ihany fa le hoe fa vitan'olona sandoka indray zao mampalasa saina. Mba atahotra mihitsy izay satria to dia very vola raha ohatra le vola sandoka. Indrindra fa raha amin'ilay 2 alina ianao ny tsatsa le vola sandoka dia very vola be zany. Mbola tsy aloha manavaka an'ilay izy. Le vola vaovao le 10 ariary sy 500 ariary. Io moa zany ny zava-misy dia efa ekena fotsiny na ratsy na tsara dia efa miaina amin'ny zava-misy io. Afaka voatery andahy ianao efa io hitan'ny lehibe any dia efa manaiky fotsiny madinika ambany. Le 5 000 sy 500 aloha mbola tsy hitako mihitsy. Dia sarotra be ny verifieko hoe sandoka tsy sandoka io fa ny 2 alina sy 5 arivo ny 2 alina efa fantatra be foana iny. Manandanja tahaka ny vola vaovao ihany ireo vola taloha ary mbola manan-kery raha ny fantatra. Tsy mitombina araka izany ny fanakalozana ireny vola ireny amin'ny sarany ambany kokoa tahaka ny niseho tamin'ny faritra sasatsasany lavitry ny renivohitra tamin'ireo vola vaovao. Mitaraina ary manao antsoava amin'ny mpitondra ny Sempa Matoliara noho ny fisian'ny kolikoly ataon'ny tompon'andraikitra any fotony ankoatr'izay tsy mazava ihany koa ny recrutement ho izy ireo. Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny fizarana ny contrat de travail ao an'ireo mpampianatra FRAM voaray ho mpiasa-panjakana teto Antananarivo ny zoma lasa teo. Ny taraina ny Sempama avy ao Toliary. Antony, nisy roa tamin'izy ireo voalaza fa voaray. Nitrosa vola tamin'ny banky akarana aty an-drenivohitra. Saingy rehefa tonga taty, tsy tao anaty lisitra ny anarany. Miakatra tamin'Antananarivo zany zareo satria nahita ny anaran'ny zareo tamin'ny sefisasa aty Toliary zany dia nisy mahazo nareo bonus dia niakatra zareo ary nampisaina vola kely ny banky zany kainy ny tonga-tanana zany zareo dia rehefa mideraso tao anaty lista zareo. Dia zay zany ny zavatra misy tao ka manoloana an'izay zavatra zay zany tsy rariny zay satria misy ny antony iray lehibe tsy navorenina malereo zany araky ny fitaraina sy fitakiana filataona tsy amin'izay zay araky ny mpitondra hita aminay ohatra ny drenina reo ny zanany eo voaray reo tamin'ny firaveny-bavy ary nefa tsy miasa reo tsy mandalo franina akory ary. Ka eto zany zay dia mandefa an'izay fitarainana zay sy fanamarinana ty atoerana mihitsy zany amin'io tsy fanavorena amin'ny zavatra io zany amin'io mandoa ny namana reo. Zay zany ny tena amin'ny ankapobeny fa be dia be moa zany na ny tompon'andraikitra ty aminay zany dia tena manao fanaparam-pahefana loatra zany. Mianadahy avy amin'ny Sisko Toliary faharoa ireo tsy hita tao anaty lisitra ireo. Ankoatr'izay anefa raha ny fanazavana, misy olona tsy miasa, tsy mandray FRAM makory ary mbola mpianatra eny amin'ny université, voaray tamin'ny recrutement 3e vague. Zanany ohatra drenina reo misy anakory ny recrutena reo tsy mandalo FRAM ary tsy miasa fa mianatra eny amin'ny université reo amin'ny école magistère SVT zay manao médecine. Rehefa namana rehetra ny 17 ans de service zay le proof zay zany proof tsotra fotsiny zay. Rehefa 17 ans de service 56 ans tsy faniteny zao tany amin'ny 2000 izy manomboka FRAM dia tsy mbola voaray hatramin'izao. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny ministera tompon'andraikitra araka izany ny Sempa Matoliary mba hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Andray fepetra amin'ireo manapatra fahefanana ny toerana ihany koa satria tsy ny fiainan'ireo mpampianatra iaran'izany mivantana ihany no atahorana fa eo indrindra ny hoavin'ny ankizy sy ny tanora malagasy. Vokatra manahoana no ho azo raha toa ka olona tsy natokana hampianatra, tsy nandray fiofanana momba ny fampitana fahalalana akory no hampianatra. Mila midiny ifotony ireo mpitandron'ny filaminana mba hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka voafidy tao arivony mamo faharoa. Mitombo isa taona ny isan'ny mpitandron'ny filaminana malagasy saingy tsy hita mivaingana ny vokatra izany. Miaramanitra. Mirongatra trano tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny politika sy ny paikady maro samihafa napetraky ny fitondram-panjakana. Ho an'ny solombavam-bahoaka iray nanaovana fanadihadiana mikasika izay tsy fandriam-pahalemana izay, tsy ampy ny isan'ireo mpitandro filaminana midina eny fotony. Antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra sy lavitra andriny. Ny fandraisana ndraikitra entitra avy amin'ireo mpitandro filaminana amin'ny alalana fidinana ifotony araka izany no isan'ny raha olona tokony apetraka hiadiana amin'ny tranga io. Lasa toerana fialokalofan'ireo mpitandro filaminana eto andrenivohitra raha ny fanazavany hatrany. Mitafika manontolo atao inona daholo reo raha ohatra manahirana zandarma
samy nianatra tany tany Tsirabe daholo ange miaramila reo ofisier reo sivy manao andraiky reo aloha hidina daholo atao iny eto ara le izy tsy de zilana azy eto Antananarivo fa aloha hidina eto vangongo eto amikany izy de amikany izy de minitra riva de mody araiva de firiny eto fa manino reo raha avoaka andikina no andrasany eto Antananarivo fa aloha hiaro vahoaka aloha raha amiko zay zegny moa rahavitirana fa marary any fonao a mijaly le vahoaka ny tena de mijaly hoe io misy atosika ave tanàna commune urbaine misy police misy gendarme de alabotry alakisoa zany zava-misy iainanao misy atosy zany hoe vononako se efa nanaovanao opération re mandeha fa zay mbola matoy foana izy hoe fa maninona mbola lesika ihany koa eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fampiarana lalàna amin'ireo olon-dratsy velanjaviny avokoa amin'ny ankapobeny ny fitorinana fanenjehana ataon'ny fokon'olona zay zao raha nanenjika impiry niaraka tamin'ny fokon'olona sy be ny tanàna azo izy de gaga izy fa anankiray miditra anankiroa de sisan'izay a le nitanao mivezivezy raha ny tanàna indray afaka herinandro zalahy de zay ny zava-misy zay io no lalovinetika na hoentina daholo raha vola amin'ny banque mondiale anaovana sécurité eto Madagasikara ka io zavatra misy tsy mety satria rehefa mandeha le machine tendre machine zalahy amin'ny bureau de io ohatrany rehetrarehetra zavatra hay tendrenao machine de rehefa tsaratsara metimety aminao le olona de zao saza rehefa ananina le olona de atrobo io andehany ohatrany mpanao politika ihany rehefa metimety zao ka tianao kakana de article zao no atao fa rehefa ratsiratsy de atao hoe ianao nge manao an'io Ratsaivina isan'ny tebaka anao amafisin'ny filoham-pirenena nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny RSS na ny réforme du secteur sécurité eto Madagasikara ny amin'ny fanatevenany isan'ireo mpitandro filaminany ny fifehezana ireo fitaovam-piadiana mparitaka ampiasain'ireo dahalo hatreto anefa tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra sy fampiarana ireo paikady ireo mijanona ao kabary fotsiny ihany ny fampanantenana nomen'ny filohan'ny vahoaka ny vahoaka izay tsy afa manoatra manoloana ny hery sy ireo fitaovana mahery vaika ampiasain'ny dahalo olona dimy tamin'ireo mponina amina rivona ho soavy masoandro mitakiny izony momba ny fananantany no nalaina ambavany teny amin'ny fitsarana tamin'ity androany ity fifampiresahana no ny antsoina azy ireo teny amin'ny polisy Analamahitsy saingy avy hatrany dia nampiakarina tao amin'ny fitsarana Gaëtan Andriatsilavo taoriny fampahalalam-baovao nandeha tamin'ny Aino Manjery milaza fa misy olona manarivony tsy manaiky ny akanany tanin'izy ireo nisy ny fampiatsona ireo lohandohany teny amin'ny polisy Analamahitsy ny sabotsy lasa teo naemitra androany marainy zany tampoka teo niova ny toetra rà avy hatrany tena ampiakarina taty amin'ny fitsarana izy ireo de nataony ny anketitany de raha vita ary ny anketitany de hoe amin'ny latsinainy zany nareo manao efasefasy ozy nefa tonga nefa tonga tany zay ny androany maraina de tsy nisy fasefasy fa tonga de vetrany de hoe andeotsika makany fitsarana zay zany any tompotany ohatrany hoe lasa zay ndray zao mpangalatra tena tsy mety mihitsy le ataondry zareo a mampiasa ny taninay zay de hoe ahoana nampiasanareo ny taninay nefa ny taninay efa fitoana maty zay ny nampiasany io efa ho zato taona de alainy zareo akeriny fotsiny namidiny de zay ndray ny ataony ankety sy ataony ohatran'izany de mampalahiry be le zavatra toy izay fa mba miantso zany zay hoe mba ampinareo mpitondra fanjakana zay fa tena tsy mety zany zavatra zay manana taratasy ara-dalàna complet mihitsiny nefa de ahoana zay natao ohatran'izany de nisy no vao mividy voamaly ve no arovanao sy ananao fa zay ndray nandeha hogadrainao ary amponjariny zay tsy mety zany fa tsy manaiky an'izany zay fa zay tsy mety hitolona andro aman'alina merina an'io tanina io zay fa zay tsy mety an'izany araka izany sinoa no nahazo ny tany Ratsihivina tany manodidina ny 4 hektara ity voalaza fa lasan'ny sinoa ity ary fianakaviana amanjatony no tsy anan-kilofana vokatra izany tsy mazava ny antony nitondrana azy ireo ety amin'ny fitsarana raha ny fanazavana ary nalaina mpitaka ireo olona 5 ireo fa nahita ny voamasonareo naheny ny sofina de misy olona tsy manatsiny ao tompotany ho gadraina noho ny kolikoly avolenta de samy mijery sika samy mijery vahoaka si possible sy hoheninareo tsony zao antso ataoko zao efa niantso le vahoaka madinika de miantso koa mpiara-miasa aminareo ao fa n'olo-tsaina ny prime ministre ny tenako miantso ao hoe patron kolikoly fangalarana tanin'olona de tsy ekenatsony zany eto amin'ny tany Madagasikara nahisina za tsy manaiky sy hanaiky aho na Andriamanitra koa mety fa tsy manaiky an'io fa mbola lavidavitra angamba izy io de mety tsy heninareo tsy henitsika mpitondra fa ny antony hitondratsika eto de hiaro ny vahoaka sy ny fananany io hiaro ny olona sy ny fananany hitondra fampandrosoana ara sosialy ara ekonomika hanova ny lalàna mahamoramora fangalarana tany io mila ovaina ny lalàna
na lalam-pandrenana zany ovanao dia mba jereo koa ny momba ny tompo-tany very-tany ny ranomasy malagasy milatsaka amin'ny taniny io zay tokony ho jeresika. Andrasana ny mety ho toy n'ity raharaha avy masoandro ity. Atreto aloha raha ny hita ireo vahoaka madinika hatrany no mizaka ny tserany ainy amin'ny fanaovana kolikoly sy ny tsindrazolena eto amintsika. Manjaka ihany koa ny vahiny ka manao tsinitrinina ny malagasy tompo-tanindrazana. Fandrarana ny asa fanaovana biriky famarotana tany amina orinasa iray fanariana fako ataon'ny komuna manodidina eny an-toerana ireo rafitinina ny antony savorivory teny Ambotrimanjaka ny maraina teo nanatanteraka dia be ny azon'ny baraon'ny komuna ny ponina vokatra izay fanadidiny manorana Efson. Vao maraina ny tanjozotra ny azon'ny baraon'ny komuna Ambotrimanjaka ny ponina. Ireo olona mivelona amin'ny asa fanaovam-biriky tsy manaiky ny fandrarana azy ireo tsy hanao io asio noho ny andohan'ny olana. Ny tohatra eny amin'ny vavahadin'ny komuna araka izany ny filanjana sora-baventy. Ny fanena tamin'ny mpitandron'ny filaminana teny an-dalana. Tamle izy azonareo tsisy resaka fandrarana hoe tsy azo anaovana biriky eny amin'ny 500 metatra. Tsy nisy an'izany mihitsy. Raha nalana 500 metatra ne mera io tapalino tapitra. Aiza tapitra io. Zavatra angatanay aminareo fotsiny dia zao. Génération fahafiry tika amin'izao fotoana izao. Neto zao fandamina zao. Réserve indicienne io hoe. Tamin'ny fanompona nanomezan'ny fanjakana an'io hoe iveloman'le mpanao fanompona. Nahoana amin'izao fotoana izao no ijoro tika fa mentsika olona. Ao anatin'ny fitakiana izy ireo ihany koa ny fanajanonana ny fanomezan-dalana. Fiara milanja 2.3 tonna mandeha isan-kalina amina tetezana iray izay efa antitra sy ahina irodana eny an-toerana. Tonga reny camion be zako ny antsim-panao gazety tamin'ny fotoana iny aloha dia teneniko anao teo amin'ny tetezana. Nijery ny tetezana ary io tetezana io ny zavatra mahagaga namoaka nareo namoaka lalàna hoe tsy azo andehanan'ny tômôbilina plus de 10 tonnes io. Nefa ianareo amin'izao fotoana izao tômôbilina 30 tonnes mandeha 32 tonnes amin'ny alina miaraka amin'ny porte sara hitanay zany. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny faritry ny 500 metatra miala ny ranon'ny kopa ihany no voakasiky ny fandrarana fa tsy ny fanaovana biriky rehetra. Misy antony politika ihany koa intrangandroany iny raha ny nambarany. Nataony nandraisana fipetra hoe azaky tena tsony le 500 metatra miala amin'ny rendrano kopa. Izay ihany lalàna mivoaka amin'izao fotoana izao. Noho ny lalàna voaka avy any amin'ny ministère sy avy any amin'ny apipa zay lalàna izay. Fa tsy avy aty amin'ny commune dia misy société mabel zany hanao fotodrafitrasa lehibe eto amin'ny commune. Ny commune tsy mivarotra tany fa io dia entre domaine sy les sociétés io. Fa tsy ny commune sy le dia karana. Momba ny zordira indray. Io zordira avy dia ny zordiran'ny commune Talatamaty sy Ambobao Anterico. Dia misy ny zone France anankiray koa manatitra ao. Dia momba ny tetezana indray izao. Rehefa tena zoina izy le camion mpitondra biriky no mazefatra noho ny mandeha an'ireo camion ireo. Rehefa jerena ny lanjany. Fa mpitondra teo ihany averika mijareo teo aloha ihany namoaka ny lalàna. Momba an'io fa zay dia manohy fotsiny. Tapaka taorian'ny dinika teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny solotenan'ireo ponina fa antony aloha ny fandrarana ny asa fanaovam-biriky manamorona ny ranon'ny kopa. Nilaza ny hanao fifampirarahana amin'ny ambaratonga pahefana ihany koa izy ireo ahafahana manala ilay didy mandrara ny fanaovana biriky amin'ny moron'ny ranon'ny kopa. Alohan'ny anarahantsika ny tohin'ny vaovao ireto misy dokavarotra. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion.
le salon de l'auto 11e édition organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant salon auto espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le salon de l'auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma. L'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 21 et 22 septembre. ISCAM, allez là où vont les élites. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny fidiram-pianatra ity. Ndao ilalao iaraka aminay fa bonda sady 200 000 $, maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa amlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School. Miampy anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarainy Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao ka mandrasa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara midira mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika noho ny fitsinjovana ny mpiarabelona ny eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Isan'izany ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Nahazo tombony tamin'izany ny mponina tamin'ny commune ambanivohitra Merimandroso tany an-toerana io ny nasaina. Ny commune ambanivohitra Merimandroso indray no nanatanterahan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana tamin'ny vidy mirary tamin'ity andro an'ity. Etsika izay natao indrindra anampiana ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Le vidiny entana teto zany somary nahita kely ary nahita le satria ohatrany na teny Tananarivo ary na ny tany ohatrany mitovy prix amin'ny any amin'ny grossiste angamba izy dia io natonga ny vidy maimaika tapotapoka teto aloha. Mirarirary aloha ny anareo. Raha tonga eto zany nareo zany zao dia moramora ny fampidirana mpianatra satria mba anareo afaka mamatsy ny fampidirana mpianatra dia mba moranay amin'ny ray aman-dreny no
no fandraisana azy. Tena mora zaraka gabe nividy stylo ty fa ny anahy moa ny zanako efa niditra tamin'ny herinandro dia efa nahazo fitaovana daholo. Fa ity zanatra vaviko ity sisa dia kagabe nividy stylo ty. Maro tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra teny an-toerana no tsy nanampo ity fivarotana fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary ity. Tao ireo tsy nanomana teti-bola hividianana izany tamin'ity andro an'ity ka nangataka ny mbola hiverenan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ety Merimandroso. Sorana lehibe nareo tonga eto mitondra le fitaovam-pianarana mirary. Fangatahako zao mba tokony aloha zany le fitaovana ohatran'izao hoe mba tokony andeha aloha satria ny privé aty mianatra aloha be. Izay mihitsy zao mbo angatahana na tonga nanontany le mpivarotra teo hoe mbola hoenty nareo amin'ny heriny mbo misy manan'ny olona fa mahafinaritra le zavatra ohatr' izao fa mahafinaritra dia misaotra betsaka e. Fangatahanay dia mba tokony toy ihany nareo aloha mandra-pahatonga ny fidiran'ny mpianatra ara-dalàna satria mbo mahazo fianam-bidy izay ray aman-dreny. Manamafy izay fangatahany ponina izay ihany koa i Razafindrakoto Roussel, tompon'andraikitra eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny commune ambanivohitra Merimandroso, distrika Ambohidratrimo. Misaotra betsaka ny vehivavy MMM zany tamin'ity androany ity anamianay an'ity andro ity nivarotra fitaovana mora teto amin'ity commune Merimandroso ity. Voalohany indrindra aloha dia nasarika olona be dia be ny fivarotana ny entana toy izao. Fa mirary koa izay raha mirary hoe tsy dia fitaovam-pianarana ihany no varotana aty aminay fa mba asiana kojakoja maro samihafa ohatra ny voana, anana sy ny karazany eny satria toerana ambanivohitra ny aty aminay dia izay no mba firarianay. Na tsy haroa maivana araka izany ireo ray aman-dreny amin'izao fanampian'ny vehivavy malagasy miara-miainga azy ireo izao. Ito ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny VMMM ka ny commune ambanivohitra Viliazo no anatanterahana izany ny alakamisy ho avy izao. Ny Henandorany fotsy no anatanterahana izany ny andron'ny zoma. Azo ny anjarany ihany koa ireo ray aman-dreny eny Ambohitrolo Mahitsy ny sabotsy izao. Tsy mandeha kosa ny tsena ho an'ireo mpivarotra kitapo na dia ankatoko ny fidiran'ny mpianatra azy amin'izao fotoana izao safiditra olona haram-pahamehana amin'ny ray aman-dreny. Ny mpianatra intsony ny kitapo raha ny fanazavan'ireo mpivarotra izay nanontaniana. Narindra Andriamaeva. Tsy mandeha ny tsenany kitapo raha oharina ny tamin'ny taondasa raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Mihena ny fahefa mividin'ny mpanjifa, niakatra ny vidin'ny kitapo tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa hatrany. Tsy laharam-pamena ho an'ireo ray aman-dreny intsony araka izany ny kitapo mihoatra amin'ny fitaovam-pianarana hafa. Anatina mpivabian'ilay na kitapo tamin'ity zany hitanao be loatra le mpivarotra kitapo tany anaty magasin. Isaky ny sonoretra lasa misy daholo dia tsy mitovy any tamin'ny heritaona. Vidina kitapo aloha ny akasaka kely zany raha mihoatra ny tamin'ny heritaona. Ka ny antony fiakarana kely zany araka ny ranseny mahenana hitana anaty magasin zany dia hoe le famoahana entanao atamatavy ny sarotsarotra ny sono. Dia izay mahatonga an'ilay antony le fiakaran'ilay izy lasa hoe niakatra le kitapo. Ny tamin'ny heritaona aloha mbola tena ohatrany hoe tsy dia mbola nisy ahitany sy ny krizy angamba fa nandeha ny tsena dia lany daholo ny entana fa ity zany efa tena miatsaika any amin'ny tena vahoaka mihitsy le krizy. Misy ihany koa ireo mirona amin'ny asa tanana malagasy na ny kitapo vita gasy. Toy ny tsena rehetra ny tsena hoy ny mpivarotra iray na mandritra ny fidiran'ny mpianatra toy izao aza. Misy ny sandrifa izay mbola hita eny an-tsena. Tsena zany amin'izao fidiran'ny mpianatra aloha dia tsisy e. Ohatra ny tsena rehetra ihany rehefa miditra ny mpianatra dia mba sahirana any amin'ny mpianatra ny ray aman-dreny sy ny sisa dia tsisy tsena. Le sabotsy ny tianao tenenina zany. Mbola misy ka, mbola misy fa tsy betsaka aloha manjifa anazy, tsy ohatra ny taloha fa mbola misy soma tsara mihitsy. Ny tena marina zany amin'izao reny tsy kitapo tsony anaovan'olona azy fa porte document indray. Ataon'olona porte document dia lasa klasika kokoa zany ilay izy fa tsy ilay lasa tsotra ohatra ny taloha ireny intsony. Tsy ny mpivarotra eny amin'ny sisiny ihany no mivarotra ny kitapo fa efa miroborobo amin'izao fotoana izao ny varotra amin'ny alalan'ny internet na ny vente en ligne. Tontosan'ny alarobia lasa teo amin'ny hôpitaly Asiara ny fanasarahana kambana amin'ny rahavavy miraikitra teo amin'ny kibonaritra ora roa sy sasan'ny fandindina. Ialana tsiny mialoha raha misy sary mety anotoana anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Miromanitra. Tanteraka ny alarobia lasa teo ny fanasarahanareo kambana amin'ny rahavavy niraikitra teo amin'ny kibony mity sy fity. Fandidina izay nitanterahana 5 volana tao aoriana nahaterahan'izy ireo. Monina any amin'ny faritra Vakinankaratra ny ren'izy miravavy ireto ary namonjy ny hôpitaly Asiara 1 volana tao aoriana nahaterahany.
Fa ny telony izao ny nisy fandidiana zazakamina tahaka izao teto amin'ny hôpitaly HGRA. Naharitra ora roa sasana ny fandidiana ary ny fanasarana ny aty sy ny fanakatonana ny taolatratra no isan'ny sarotra nandritra izany fandidiana izany. Misy sarotrarotra ny tena sarotra nisy tokoa zany dia ny atiny zany tena kavana tanteraka mihitsy ny atiny zanak'roa nisy vehivavy dia iny sarotrarotra voalohany. Ankoatran'izay koa ny taolatratrany tena raikitra tanteraka dia maintsy voateraka zavana ny taolatratrany zareo rehefa vokifokoatran'izay ny taolatratrany dia misy an'ilay diafragma hoe diafragma manasaraka ny tratra sy ny kibo voatery tsy maintsy mamboarina koa izy. Ary efa indrindra tena voavana le manidy anazy satria rehefa idilana izy rehefa avy eo dia tsy maintsy misy ohatran'ny voazany docteur Romain hoe misy chirurgie esthétique atao nasiana plaque mipetraka ao kibo misy voalavo fa izy mivavy eo. Ratsaivina ny faharoan'ny volana May lasa teo no nafindra tao amin'ny sampana fandidiana zazakely tao amin'ny HGRA izy mirahavavy ireto ary salama tsara izy ireo saingy tsy mbola feno ny fepetra irisony tamin'ny fandidiana. Efa bola natao aoriana tonga vanezaka tao amin'ny hôpitaly no nanaovana ny fandidiana fanasarana azy ireo. Isany nanampy ireo fanakaviana tamin'ity fandidiana ity ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana maro samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy ampy ny fampiofanana ireo tantsaha misehatra ao anatin'ny fiompiana trondro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io no antony tsy azahoana vokatra tsara eo amin'ity sehatra ity raha ny fanazavana azo fanadina. Fanatsarana ny teknika fanjonona sy ny fiompiana trondro, ny fampitaovana mifanaraka amin'ny asa famokarana trondro, ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo tantsaha-pamokatra ary ny toana avy amin'ny fanjakana. Ireo no antoka ampiroborobo ny sehatry ny famokarana trondro amin'ny ankapobeny. Raha ny zava-misy any fanjerena, mbola hita ho lesika mbanina ny tsy faharisian'ireo mpamokatra ny amin'ny fanarahana fiofanana amin'izay sehatra famokarana trondro izay. Ankoatra izay, ezaka maro ny takiana mba ho fampivoarana ny sehatra fiompiana sy ny famokarana trondro. Mbola mila ezaka be. Ny antony dia maro amin'ny tantsaha eto Madagasikara mbola tsy resy lahatra fa afaka manova zavatra amin'ny toeram-pamokarana sy ny asa ataon'izy ireo ny fiofanana. Ary azo lazaina fa ireo traikefa ny ainan'ireo zoky teo aloha dia miendanjaka ankehitriny satria teo aloha dia narisika ny tantsaha hiditra amin'ny sehatry ny fanatsarana ny fomba fiasa, teknôlôjia, ny fampiarana ny fomba fiasa manaraka ny teknika natsarainy. Fa amin'izao fotoana izao somary miendanja zany ary vitsy aran'ireo le tanora tena marisika hiditra amin'ny asa famokarana noho ny antony maro. Eo ihany koa ny tsy fahampiany izay tohana na coup de pouce izay indrindra avy amin'ny fanjakana ho an'ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana artsona. Ho an'ny koa mpampiofana amin'ity sehatra ity, efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao intsony amin'ny ankapobeny ny fomba famokarana trondro ampiasain'ny mpamokatra. Madagasikara dia ny lafin'ny fiofanana sy ny fampiarana azy ny lesoka. Satria ny tolotra omeny ny toeram-piofanana matetika tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy iainan'ny tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha raisitsika ohatra ny toetra misy ny toeram-pamokarana eto Madagasikara dia latsaky ny 1 hektara ny toeram-panofanana nefany ny farafahakeliny amin'ny fahafahany velona ny tantsaha dia tokony hanana 1 hektara sasany izy. Izay fanohanana izay dia tokony miainga avy amin'ny fandraisana anjaran'ny fanjakana. Indrindra amin'ny fijerenany lafin'ny fananantany, fijerenany lafin'ny famatsim-bola madinika ary ny fampitaovana mba hisy fiantraikany vatana amin'ny fiainan'ny tantsaha ny fiofanana azony. Vokatry ny fiovavan'ny tontolo iainana sy ny tindra ataon'ireo orinasa vaventy misehatra amin'ny jona, miaina ary lasa tsy mahavelona ireo mpanjony madinika intsony ny jona ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankoatra izany, mbola eo ihany koa ny fampiasana ny fomba famokarana nentim-paharazana izay tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ilaina ny fivoarana ara-tsaina sy tanjaka ara-batana hiatrehana fifaninana dia ara-panatanjahantena ho an'ireo mpandihy. Miatanora ireo mpandray anjara ary liana amin'ny karazana dia maro izy ireo ankehitriny. Narindra ny Ranomanana. Dia ara-panatanjahantena efa manomboka mivelatra eto Madagasikara io kolontsaina vahiny io izay natomboka tamin'ny taonjato faha 20 tany Grande-Bretagne. Ireo tokantrano manana fari-piainana tsara no afaka norona tamin'izany karazana dia izany. Taty aoriana vao niparitaka izany dia izany ary ireo anglisy no tena nahafehy izany raha ny tantara no jerena. Ankehitriny manomboka liana amin'ny dia ara-panatanjahantena ireo tanora. Za efa hatrambola kely nandihy satria tiako ilay mandihy fa
hatramin'izay aho zany mbola tsy mibola tao anatin'ilay hoe danse sportive et sociale raha tsy zao nitra université zao efa roa taona zay fa taloha manao danse makisikesy danse urbaine dia teknika sy maha-manano sarotra rehefa hiditra amin'ilay danse sociale et sportive satria mila filahana tsara zany ilay vatana tsy maintsy tahirakirana ihany amin'ny voalohany fa rehefa zatra dia tsy kotrana mafy be ilay izy fa tsy manina fa tiana foana ilay danse dia atao foana. Ie, ampianarana manokana ilay izy rehefa manao an'ilay kotrana rehefa fotoana sarotsarotra ilay izy fa mifanampy foana ilay kopana. Tamin'ny taona 2009 vao nisy ny fifananana ary tamin'ny taona 2009 vao voasokajy toy ny fanatanjahantena ny dia. Tato anatin'ny taona maro vao nanomboka nanao izany fankafizana izany ny malagasy. Ilaina tanjaka sy fahaizana miara-miasa izany raha ny fanazavana. Le danse le atian'ireo zany hitako hoe tena hitana hoe tena sarotra satria izy amin'ny discipline an'ilay izy dia misy zavatra misy règle be da be mila arahana tsaka sy andava misy teknika mila mipetraka tsara zany vao azo lazaina hoe mety le danse. Tsy maintsy jejejikely rehefa dia manomanomana be mihitsy le anaovan'olona amin'ny any ivelany ireny mijery sary maka modèle dia inaka. Tafiditra amin'ny fanomanana noho izany ny fomba fianjaika an-tsehatra. Voakasika izany ireo vehivavy mpiangaly ny dia ara-panatanjahantena. Maro ireo tombotsoa azo amin'ny dia izay efa tafiditra ho fanatanjahantena. Manatsara ny toe-tsaina sy toe-panahy ihany koa ny dia raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana suédois tamin'ny taona 2014. Voaporofo izany ny farany herinandro teo velontsika ireo tanora hiatrika ny fifananana na teo aza ny aya. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia roa herinandro taorian'ny fandalovan'ny ouragan Irma tadindomindoza vaovao antsoina hoe Maria indray ny Caraïbes miantso ny rehetra tsy hivezivezy sy hijanona antranon'ny préfet any an-toerana fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Tandindon'ny rivodoza Maria indray ny Caraïbes amin'izao fotoana izao. Vao roa herinandro taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Irma efa mananontany sady ny rivodoza Maria. Raha ny fanambaran'ny Centre Américain des Ouragans na NHC mety hiakatra trano ny tanjaky ny rivodoza Maria. Ny alady lasa teo napetraka ny alerte ouragan tany Saint-Kitts sy Nevis, tany Montserrat, Dominique ary ireo nosy lehibe ao anatin'ny Antilles Françaises dia i Guadeloupe sy Martinique. Ny alady lasa teo ihany mbola tempête tropicale ny rivodoza Maria saingy nampiakarina ho ouragan catégorie 1 noho ny fiakaran'ny tanjany. Tsahivina fa misy kategoria 5 ny Marjefy Saphir Simpson. Raha ny vinavina ny fandehanan'ny rivodoza Maria, androany alina no andalo ny Île du Vent any Caraïbes Maria, ary rampitso no andalo ny avaratra atsinana ny Mer des Caraïbes. Vinavinain'ny NHC hiakatra araka izany ny ahavon'ny ranomasina izay mety hiakatra hatrany amin'ny 2.4 metatra hatramin'ny 2.4 metatra izay arahana onjan-dranomasina mahery. Natao en état d'alerte ihany koa araka izany ny île Vierge britannique sy américaine, Antigua sy Barbuda, Sainte-Lucie ary Saint-Eustache sy Saba. Vinavinaina hiakatra trano ny tanjaky Maria ary mety tonga ho ouragan de catégorie 3 rehefa manakaiky ny Guadeloupe. Alohan'ny sarana daverina aminao rehefa misongadina tamin'ity alina ity. Nilaza ny hanokatra adevitra momba ny anitsinan'ny lalam-panorenana indrindra ny andininy fa 770 mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina mandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo. Tsy tokony ho sakana amin'ny fanaovana fifidianana filoham-pirenena taona 2024 anefa izany. Nivoaka nanomboka androany dia nanivon'ny Banky Foben'ny Madagasikara manerana nosy ny vola taratasy vaovao. Manasa ady ny mpikirakira vola madinika amin'ny mety fisian'ny vola sandoka. Ary farany moa dia manohy ny fitsinjovana ny mpiarabelona ny eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Nahazo tombony tamin'izany ny mponina tamin'ny komuna Mery Mandroso.
dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Bonjour. Bonjour. Naraina o teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.